Ay no ny fitahianao fanomezanao fotoananay ahafahanay manambara ny teninao amin'ny olona rehetra. Ankehitriny Jesosy dia ambara ny teninao amin'izao fitaovan-tserasera fifandraisana maneran'izao tontolo izao. Ny angatanay dia ny hahitany rehetra izany fitaovana izany mba ho fitaovana ho fijoroana vavolombelona amin'ny asanao sy ny fitahianao ny mpanomponao tsirairay. Ny angatanay koa dia mba hampibebaka anay izany asa sy ny fitoroana filazantsara amin'ny alalan'izao fitaovana izao, dia ampio ny mpikarakara, ampio ny mpihaino, ary izay rehetra mandray sy mihaino izao fampianarana izao mba ny fiadananao ny ho amin'ny tsirairay. Ny anarana Jesosy, amen. Abantsika rehetra izay mpanaraka izao fandaharana momba ny fampianarana soratra masina atao amin'ny Facebook na ny tambajotra serasera izay ifandraisantsika izao. Misaotra ny zanaka FLM izay nanao izao fikarohana izao mba hafana mampiely na mitory filazantsara amin'ny olona rehetra, dia manantena ny fitohizan'ny asa ary koa mirary soantsika rehetra mba ho amin'ny zavatra tsara tahaka izao no itoriantsika ny filazantsara. Dia misaotra to. Tsara ho marina ry mpanaraka izao fandarana izao fa ny faneva izay nanankina ny mpikambana an'izao dinika izao dia ny Hebreo 10 ny andininy 720 hoe: ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Io no nanaovana ny aingana tamin'izao famelabelarana izao. Ny fampandiniana dia zao ny fifampizarana, ka ny zavatra ho zaraina dia zao zay hampandroso ny olona ao amin'ny asan'Andriamanitra. Io no zavatra hifampidiniana ary io no zavatra hifampizarana. Ao anatin'izany ny hananany mpikambana na hananantsika mpiaino fiainam-bavaka. Io no zavatra hifampidiniantsika io. Io no zavatra hizarantsika, hifampizarantsika io. Ary io zavatra hampandrosoana antsika mba hanana fiainana ambavaka isika amin'ny mahamino antsika. Ary amin'izany raha miaina amin'ny fiainam-bavaka isika dia zao handroso ny fiainantsika ary hitombo amin'ny fitiavana isika ka andeha amin'ny asa tsara. Araka ny voalazany Jakoba dia voaforona hanao asa tsara isika, ary ny manao asa tsara dia vokatry ny olona izay miainam-bavaka, io no manao asa tsara. Fa ny tsy miainam-bavaka tsy mba manao asa tsara. Noho izany dia zao ny olona miainam-bavaka, ny olona miaina amin'izany fiainany mino amin'Andriamanitra izany dia mandeha amin'ny fitiavana ary manao asa tsara ka dia mampandroso ny tenany sy mampandroso ny hafa koa. Dia misaotra ny zareo tompon'andraikitra nanao izao lohateny izao izay mifanaraka tsara amin'ny faneva izay anjarantsika eto. Ny anjarantsika eto ry mpihaino malala dia ny anjaran'ny synodam-paritany Menabe momba ny hoe ny lanjan'ny fiainam-bavaka sy ny valim-bavaka eo amin'ny fiainan'ny mino. Ary izany dia nankinina ao amin'ny bokin'i Mateo 7 ny andininy 120. Amin'izany fanazavana izany dia hasongadintsika eto ny amin'ny hoe vavaka. Inona natao hoe vavaka? Mety tsy no famaritana rehetra no ambara fa izay azo anazavana azy ihany. Dia satria voafetra moa ny fotoana dia hoferana araka izay koa ny famaritana izay azo atao eto. Dia ny ahoana izany atao hoe valim-bavaka izany? Ary ahoana atao hoe fiainam-bavaka? Dia ny fiantraikan'izany fiainam-bavaka izany sy ny valim-bavaka eo amin'ny fiainan'ny mino, na mivantana izany na mbola miandry fotoana. Ka dia ireo no hojerentsika amin'izao famelaberarana fo izay anjarana izao. Ny anjarako eto arakan'izay dia atomboka amin'ny fanazavana ny amin'ny tao hoe vavaka. Raha atao teny tsotra sy fohy, ny vavaka dia zao fitarainana sy fangatahana amin'izay inoana fa mamaly ny vavaka. Fitarainana
sy fangatahana amin'izay inoana fa mamaly ny vavaka. Azo amaritany azy koa ny hoe feo avoaka na tononona amin'Andriamanitra. Feo avoaka na tononona amin'Andriamanitra. Ary ny amintinako azy farany fahatelo ny amin'ny hoe vavaka dia ny hoe firesahana mivantana amin'ilay inoana. Io no azo amintinana azy. Amin'ity firesahana ity dia mila feo, mila ny avy ao anatin'ny fo fa tsy ampiantsaram-belatsia. Ary io natezitra an' Jesosy ny amin'ilay fampianarana hoe aoka tsy ho tahaka ny fariseo ianareo, izay manao vavaka fiatsaram-belatsia. Fa ny azy dia zao vavaka izay avy ao anatin'ny fo no ilain'Andriamanitra na ilain'i Jesosy ataon'ny olona. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia milazana ny amin'ny firesahana tamin'Andriamanitra fa raha mbola nifampiresaka tamin'Andriamanitra ny olombelona dia noho ny fahotany dia nandositra ny tavan'Andriamanitra izy, ny hery ny tavan'Andriamanitra izy. Zany hoe ilay fifampiresahana teo aloha zay tsara dia navadika ka dia niditra tamin'ny fahotana ny olombelona ka dia nihery. Ny hoe mihery dia zao matahotra na menatra an'ilay angatahana na iresahana. Izany mahatonga antsika miondrika, mitanondrika rehefa mivavaka satria menatra, matahotra, tsy sahy hanatrika n'Andriamanitra mivantana fa mitanondrika ary miaiky izany fahotana izany. Hatreo dia nanomboka ny firesahana amin'Andriamanitra tsy miresaka manatrika na midiridiry fa mitanondrika manambara ny mahampanota, ny mahatsy marina. Ka afaka miresaka, afaka mivavaka amin'Andriamanitra fa mikipy sy mitanondrika noho izany mahampanota izany. Na izany aza nefa dia tsy milaza Andriamanitra fa hoe tsy haino anao satria tsy mijery ahy ianao, fa tena miaino Andriamanitra amin'ny vavaka izay ataon'ny olona. Hatrao edena mandraka ankehitriny dia mihaino izay mivavaka aminy Andriamanitra ary izay miantso ny anaran'i Jesosy dia mihaino azy izy. Ho an'ireo Israely tamin'izany fotoana izany dia hoy Andriamanitra, henoko ny fitarainan'ny Israely araka ny Exodosy toko faharoa ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo, ary miakatra avy ety amiko ny fitarainany. Noho izany dia zao miakatra ary tonga eo anatren'Andriamanitra ny vavaka izay ataon'ny olona, manambara izany fa mihaino vavaka Andriamanitra ary mandinika azy, mandre ny fitarainan'Andriamanitra ary mamaly izany. Ny Exodosy toko fahatelo andininy fahafito dia tena manambara n'io sy ny asan'ny apôstôly toko fahafito ny andininy faefatra amby telopolo ny amin'izany asan'Andriamanitra izany. Dia zao no ambaran'Andriamanitra, hihaino ny fitarainany tokoa aho. Exodosy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo. Hihaino zany hoe zay vavaka na zay fitarainana ataon'ny olona mpanota amin'Andriamanitra dia tena mihaino Andriamanitra amin'izany fitarainana izany. Ny rafitra moa nandaminana azy tamin'izany fotoana izany tamin'ny testamenta taloha dia ny mpisorona no sy ny levita no natao hanao ny raharaha tao amin'ny tempoly, tao amin'ny tabernakely. Ry zareo no manao ny fangatahana amin'Andriamanitra ary ry zareo no ametrahany vahoaka Israely fitokisana amin'ny fangatahana. Noho izany dia ny fanatitra rehetra teo amin'ny alitara dia ny mpisorona sy ny levita no mangataka amin'Andriamanitra, miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ny andininy fahaefatra amby dimampolo. Raha ny faniren'ny Israely dia izy ireo no manao ny mivavaka mivantana amin'Andriamanitra tahaka nataony Ana zay nitaraina ny vavaka tamin'Andriamanitra. Samoela faharoa toko fahafito
ny andininy fafito am'roapolo ny taraina ana angataka tamin'Andriamanitra kanefa ny fandaminana dia zao ny mpisorona no manao izany noho izany dia azo ambara fa ny vavaka zay fitarainana ataon'ny olona rehetra mpanota dia mihay noho izany Andriamanitra ary mamaly izany amin'izay mangataka aminy hoy Jesosy raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia hihaino anareo zay no texte novakitsika tamin'ny alahady fahaenina manaraka ny Pasika zay no jerentsika tamin'ny alahady lasa teo dia inona am'izay ary ny tohiny zany fampianarana izany zao no tohiny am'izany vavaka izany dia zao mila filaminana ilay mpangataka mila fo zay amin'ny fony tokoa no hanaovana ilay fangatana mila fo mangetaheta no hanaovana ilay fangatana ary matoky izy fa hahazo zay ilainy amin'Andriamanitra zay angatahana eto ny Matio 7 zay anjarantsika dia tahaka ny reny zaza mangataka zavatra amin'ny reniny ary ny lioka koa dia mbola milaza an'io ny amin'ny hoe vehivavy anankiray mangataka amin'ny sakaizany mba hanampiany sakaizany azy noho ny fahatongavany namany ao an-tranony ireo dia manambara fa olona aza afaka manome any namany ny reny aza afaka manome ny zanany indrindra fa Andriamanitra noho izany izay mangataka dia izy hamaly izany dia ny olombelona tahaka antsika dia mandray na mihay indrindra moa fa Andriamanitra zao ary ny ilain'Andriamanitra isika mangataka amin'ny fo torotoro io no ilainy io mangataka amin'ny fo torotoro fa izany fangatahana izany dia io ilay ilainy Jesosy ataontsika mangataha fa manome lalana izy ny amin'izay ahafahantsika mangataka izay Jesosy no modely amin'izany Jesosy dia nivavaka tamin'ny rainy hitantsika izany zay nataon'i Jesosy ary araka ny teony azy fidirana dia tena mitaraina Jesosy mitaraina tamin'ny feo mahery dikany ilaina ny mivavaka modely nataon'i Jesosy hangataka tamin'Andriamanitra rainy aseho amin'izany fa ilay fahatokisany fa Andriamanitra ao aminy izay no mahatonga azy mametraka izany hetahetany zany la zay fitarainana zany amin'Andriamanitra noho izany mila miankina mila mahatoky mila fianteherana amin'ilay Andriamanitra mba azahoana izay angatahina amin'Andriamanitra raha ireo no iainan'ilay olona dia lazaina hoe fiainam-bavaka ny fiainany zany hoe fiainana ao anatin'ilay fanoloran-tena fiainana ao anatin'ilay fangatahana famelan-keloka fiainana ao anatin'ilay fahatokisana an'Andriamanitra ile hoe fiainam-bavaka miaina amin'ny firesahana amin'Andriamanitra miaina amin'ny fihaonana amin'Andriamanitra miaina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary miaina amin'ny fanambarany ny hetahetam-pony amin'Andriamanitra io ny hoe fiainam-bavaka noho izany ny olona miainam-bavaka dia mahazo valim-bavaka ary misy fiantraikany amin'ny fiainany mino izany fiainany am-bavaka satria hahazo valim-bavaka izy noho Andriamanitra mihaino ny vavaka zay ataony noho izany ho antsika ry mpihaino na mpijery izao fandaharana izao ho antsika zay vita batisa zanak'Andriamanitra dia hoy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny Lioka 7:1-2 sy ny 5:5-10 dia manambara fa miaino ny ondriny ny zanany Jesosy ary mamaly izay fangatana ataontsika amin'ny toerana maro dia ahafahantsika manao zany vavaka izany ka afaka mitaraina isika afaka mangataka isika
afaka milaza eo anatin'ny fotsika amin'Andriamanitra fa izy no mamaly izany. Dia engane isika mpanaraka ny fandaharana, isika zanaky ny fiangonana, isika vita batisa mba tena hiaina mbavaka, hametraka ny firesantsika amin'Andriamanitra ambavaka, ary hametraka ny fiainantsika amin'ny fihaonan'Andriamanitra ambavaka. Izany fiaina ambavaka izany dia hazahoanao valimbavaka satria zanak'Andriamanitra ianao. Mahereza ary mivavaha mandrakariva. Vonatra ny eo an'Andriamanitra raha izany ka faray masina efa tampotraka mandrakizay. Amen. Napetraka izay miaraka amin'izao fampianarana izao dia ny hoe ahoana ny alalàna fa izay tokoa ilay valimbavaka fa tonga. Mazava izany fanontaniana zary ary tokony hipetraka. Ny antony dia zao, mety tsy ho fantatra hoe oviana ilay valiny ary ahoana ny alalàna izany. Ny alalàna azy dia ity, izay angatahinao amin'ny fo tokoa dia homeny Jesosy ianao, homen'Andriamanitra anao. Ary izay rehetra angatahinao na inona dia io koa homeny. Ny tena ambara dia ity, raha mangataka famelan-keloka ianao dia homeny famelan-keloka. Raha mangataka zay zavatra iriny fonao ianao dia io zavatra iriny fonao rehefa tonga eo aminao dia io ilay valimbavaka. Dia aoka isika mba haharitra na hanaiky izay valimbavaka homen'Andriamanitra. Dia ny faharoa dia ny hoe ahoana ny fomba hanekena fa mba tsy hampangatsiaka. Ity dia misy antony satria indraindray tsy arakaraky ny fotoana izay andrasantsika azy ilay valy, fa indraindray tonga aloha na tonga aoriana na mivaly eo no eo. Mila faharetana fa araka ny hataka nampianarin'i Jesosy tamin'ny tekstantsika tamin'ny alahady dia ny hoe hatao aneny sitraponao. Io no marano azy fa ho tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra, fa izy no angatahantsika dia ny sitrapony no angatahantsika koa mba hatanteraka izay. Tokony tsy hangatsiaka isika mandra-piavin'ilay valimbavaka fa hametraka izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia mahazo toa mivavaka apetrao amin'izay fanerentsika. Hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hampandroso
Yesu ni vita